TV+ Madagascar, toujours vouloir plus. Sakira si fankalazar no entiko mbo anulorako ten na dia kely aza ny fahitananay ny tompo mahita ny tsara to anatiko hirahira si fankalazar no entiko eto anatrehanao zay nagnako tiao idofoko anao raiso an-tagnandro Volazafa faza voluani ti faranza che ava baraka keto efa volazafa faza voluani ti faranza ava baraka keto ayo ayo sake samba che ayo 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 samy manana ny antovisiny atongavany aketo tsy voatery mitovy io fa zavatra important zagnahary tsy magnano foa ny anjara efa tonga aminao miaraba finaritra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy tonga indray ny fotoana zay mbola fahatsika miona eto amin'ity vata fandrenesan-davitra sy fahita lavitra ity
tonga eto miaraka aminao eto pasteur David Rakotonandrasana avy ato amin'ny fiangonana Ziona Fraisana. Manasa antsika rehetra vaoaka ny Tamatavy mba samby andeha akaikikaiky ny télé amin'izao fotoana izao satria misy karazana fampianarana spécial ndraiky koa ho zaraiko anao ny an'ity. Indrindra mahakasika ny soratra masina. Betsaka amintsika moa zany zao mety magnontany hoe izo moa io io. Pasteur David Rakotonandrasana araka efa niresahako anao teo dia mpitandrina ato amin'ny fiangonana Ziona Fraisana Madagasikara, hitantsika eto Ambolo-Madinika. Io avy afaran'ny coopérative Trans Express le mandeha Vatomandry Mahanoro zany ao no misy ny fiangonantsika. Ka magnasa antsika avoaka ny Tamatavy jiaby tsy ankanavaka. Na mpivavaka ianao na tsy mpivavaka, misokatra ho anao ny varavaram-piangonana. Ary io tsy mialon-jafy. Indrindra ho antsika mahatsiaro ny tegnantsika fa panota. Ao ny sasany mety hoe fa ela be no ny vavaka dia tsara ny vavaka eky taty afara. Misokatra anao ny fiangonantsika Ziona Fraisana. Ny tegnako izay miresaka aminao eto moa zany no mpitandrina sy mitondra an'izany fiangonana zany ao momban'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ao anatin'izay indrindra manana fandaharam-potoana isika ato Ziona. Manomboka ny latsinainy maraina amin'ny 5 ora sasany. Misy maraim-baovao zany, latsinainy maraina amin'ny 5 ora sasany. Talata sy lakamisy maraina amin'ny 7 ora. Talata sy lakamisy maraina amin'ny 7 ora, vavaka délivrance. Ho an'iregny olona mahatsapa hoe mila vavaka manokana na hoe mila fionana manokana amin'ny pasteur David izy, dia isaky ny talata sy lakamisy maraina amin'ny 7 ora fandraisana olona koa zany io. Sady misy vavaka fanafahana ho an'izay mahatsiaro hoe ampijaliana tromba, ampijaliana famosaviana, mahatsiaro anao ohatra hoe mila vavaka manokana, marary, tsy anasa, ao ny tsy mahita vady, ao reo zay mety hoe manana olana amin'ny alalana zavatra isan-karazany, tongava fa misokatra ny varavarana isaky ny talata maraina, lakamisy maraina manomboka amin'ny 7 ora. Ao Ambolo-Madinika io tsy miova ny adresy. Ambolo-Madinika anao ka tonga Ambolo-Madinika io mahita le gare routière mandeha Vatomandry Mahanoro io, misy ordre zay hoe Trans Express. Dia io koa misy plaquetsika maventy be hoe fiangonana Ziona Fraisana Madagasikara. Raha avy agny amin'ny 4 chemin Morarano ianao à droite izy. Raha avy aty amin'ny Saint Paul anao à gauche izy. Io zany mora hita kely rehefa talata sy lakamisy maraina amin'ny 7 ora misy an'izay fandraisako manokana olona zay. Ho anao zay mila numéro téléphone moa dia fa hitanao izy amin'ny écran io, afaka enregistrenao. Mandeha io téléphone io ary afaka mifampiresaka tsara antsika, mifampahery, mifampivavaka. Rehefa talata sy lakamisy hariva ndraiky zany andro aligny io manomboka amin'ny 5 ora sasany andro aligny, talata sy lakamisy amin'ny 5 ora sasany andro aligny, fivoriam-bavaka lehibe zay tena hoe andrenesanao fampianarana, misy vavaka sy fideranao, misy karazana leçon spécial ho antsika zanak'Andriamanitra mba ahafahantsika mampitombo ny finoana ao anatintsika, mahalala zavatra satria misy ten'Andriamanitra milaza hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Ary ny boky Hosea dia mampianatra hoe ringana ny oloko izy noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Misokatra zany ireo fotoanareo, talata maraina lakamisy maraina délivrance amin'ny 7 ora io, talata hariva lakamisy hariva amin'ny 5 ora sasany dia mirava amin'ny 7 ora, sokatra ho anao koa ny fivoriam-bavaka. Rehefa zoma amin'ny 7 ora maraina, isaky ny azoma io zany tsy tapaka mihitsy mandra-piavin'i Jesosy amin'ny raony lanitra. Zoma maraina amin'ny 7 ora misy fifadikany. Isaky ny azoma zany rehefa zoma ny andro dia tady io zay fa agny zany tsika miona. Isaky ny azoma maraina amin'ny 7 ora manao vavaka sy fifadikany. Io fandehan'io vavaka sy fifadikany io misy karazana fitezam-panahy zany io, fanovozan-kery io. Tena hoe ionanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ary agnatin'io koa misy fampianarana koa zay zaraiko isaky ny azoma ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny zanaky Tamatavy. Fa ao am-piangonana zany io no atao. Rehefa alahady ndraiky koa zany manana fotoana antsika ny alahady maraina zay nomena agnarana hoe alahady-mpanafahana. Ny maraina zany fotoam-panafahana. Agnatiny ao tegna misy karazana vavaka enjana, misy karazana vavaka miantso afo, misy karazana vavaka délivrance mafonja ho an'izay rehetra mahatsiaro hoe marary. Be nefa nijoro vavolombelona isaky ny alahady maraina, tonga ao izy marary, mody izy miaraka amin'ny fahasalamana. Misy vavaka koa zany amin'ny resaka fidiram-bola, tokantrano, amin'ny lafim-piainanao rehetra mihitsy hoentina mbavaka isaky ny alahady maraina fanafahana. Dia ny alahady hariva moa zany io agnisan'ny fotoana maventy be io ato Ziona satria
misy karazan'olona maraina izy mamonjy ny fiangonana, ny après-midi izy tonga manovo fampianarana mijery an'izay tena hoe fomba fiasan'Andriamanitra ato ziona. Ary za de tena mba manasa anao na de mba andeha hijery fotsiny ary ny dianao hoe inona marina moa ny zavatra ampianaritsika ato ziona, mijoro amin'inona ny fiangonana ziona firaisana, mba tongava mba ahita ny herin'Andriamanitra ifanena am'zany atao hoe onction royale zany ianao raha tonga ato ziona. Ary tiako magnamarika satria ny fiangonana ziona firaisana de mino an' Jesosy Kristy ary mino ny ray zanaka fanamasina, zany hoe fiangonan'Andriamanitra, fiangonana mino an' Jesosy, fiangonana mivoy délivrance mandroaka devoly, ary ny mampiavaka azy kosa nefa tsy mialonjafy. Ianao tsy haregny mihitsy amin'ny alalako hoe fagnaratsiratsiagna fiangonan'olo zany satria tsy nirahagna ao am'zany za. Ny nagnirahagna ana de ny mba hitaona olona andeha hivavaka, hitaona olona anompo an'Andriamanitra, ampiala olona avy amin'ny fahotana idirany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Itory an' Jesosy Kristy no nagnirahagna anay. Ka tsy mialonjafy zay nizanizy ianao mihaino ana, nizanizy ianao magnaraka ana, tongava riavagna fa misokatra ho anao ny varavaram-piangonana ziona firaisana eto Ambolo-Madinika, avafaran'ny coopérative Trans Express le mandeha Vatomandry sy Mahanoro io, garotiera Ambolo-Madinika zany. Io misy plaque ngeza be fiangonana ziona firaisana Madagasikara. De ao anatin'izay tonga ianao tongava soa. Misy numéro téléphone hoa io hitanao amin'ny écran io azonao raisina tsara raha sendraka mba mila fiaonana manokana ianao na mba te ila fampahirezana manokana. Ao anatin'izay indrindra riavana te hizara fampianarana fohy aminao zany any ty araky ny fanampanantenaiko anao ivavaka sika melohany andresantsika an'izany. Fanamasina tsara indrindra amin'ny agnaran'i Jesosy no agnondrehako ny lohako, vavahako an'izao fandarana zao, vavahako amin'ny isambatan'olona ho anisan'ny tokantragno zay mandreana eto niany ty. Aoka tompo matena ho isy fahasoavagna ampidininao aminay tsiraray avy zay mandre, tahina manokana ny fandrenesana ny teny. Am'izao fotoana zao de mivavaka manokana koa an'izay rehetra marary ambony fandriagna agny amin'ny hôpitaly, amin'ny toerana isan-karazany. Naiza naiza tompo tokantragno mandre ty fampianarana ty aoka mba ho isy fandresena. Nizaniza voafatotry ny ody ratsy, voafatotry ny fagnafody sy famosaviagna nataon'olona, vahako amin'ny anaran'i Jesosy izy amin'ity androandroany ity. Tahinany Jesosy eo ny fiainany reto mpanomponao, ho tahina ihany koa ny fandrenesanay sy ny fijerevanay an'izao télé zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny any ty zany atsika dia mba iresaka ao anaty minitra vitsy makasika an'le hoe mitandrema ny amin'ny namagna ratsy. Mitandrema ny amin'ny namagna ratsy. Raha mamaky baiboly ianao de mampianatra atsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fiarahagna amin'ny namagna ratsy ozy dia manimba ny fitondrantegna tsara. Ny fiarahagna amin'ny namagna ratsy dia manimba ny fitondrantegna tsara. Zao riavagna ny zavatra anankiray mila fantatsika raha te handeha lavitra anao, mba te hivoatra anao amin'ny fiainana, de mba mila jerevanao hoe izovy daholo olo mariny anao, iza daholo ny olo akaiky anao, iza daholo ny olona mba manolo-tsaina anao io, raha manakory mba fitandrignesan'ny tadigninao isaky mandraigna antoandro hariva, iza ny olona mifanerasera aminao, miankina am'izay riavana ny résultat am-piaina. Ary no avinao atsoatsy, andeha ataoko hoe afaka herintaona, afaka 5 taona, de miankina amin'ny hoe iza ny olona ny faneraserahnao, iza ny olona mifandray aminao. Agnisan'ny zavatra ngeza be zay ilaina riavana ny fahafantarana an'izany amin'ny fiaina na amin'ny fiarahamonina azy. Satria ny zava-misy tsy vitsy ny olona, lasa ohatrany hoe tsy mahavita tegna mba manompo an'Andriamanitra izy. Satria tsy mahafoy nama. Ohatra zao andeha hivavaka zao ohatra hoe lahady ohatra. Namagna ndraiky nefa tsy mitogna, andao lesy ndeha hinan-toaka. Mba te andeha hivavaka izy ohatra hoe talata sy lakamisy araky le fandarana teo. Misy mitogna ndraiky namagna andao lesy andeha boîte de nuit. Andao le tsika tsy mahafoy nama. Indrindra amin'io fa tsy mba namagna manjary raha fa namagna amina fahotana. Namagna amina raha tsy manjarinjary jiaby. Io matetiky manakagna atsika io tsy mandeha am-piangonana. Namagna fô. Megnamegnatra namagna, kotaninjare zakeko mivavaka, adalain'olo zakeko mandeha am-piangonana. Ary ao koa moa zany ny olo sasany koa, raha voaregniny ianao hoe mba andeha agnatony fiangona, andeha hivavaka, de ozy anao moa ozy niova finoagna ndraiky va izo. Satria be da be ny olona tsy mahafantatra ny définition ny atao hoe finoana.
zany atao hoe finoana zany ry havana izy koa vakinao ny baiboly amin'ny boky ny Hébreu toko 1:20 mazava be ny raha volagnina izy hoe ny finoana ozy de fahatokinany amin'ny zavatra ntenaina fanehoana zavatra tsy hita. Reo zany le izy reo fatokina sy fanantenana zany ny atao hoe finoana fa tsy eglizy. Ny eglizy de toerana natao hivavahana, ny fiangonana de toerana natao hiangonana arak'izay mafiangonana azy zay, fa ny finoana zavatra avy agnaty tarifo ao, zavatra avy agnaty saigny, zavatra avy agnaty fagnahy. Ka raha hoe andeha hamonjy eglizy ianao tsy hoe niova finoana, fa raha sagnatria ny vava ndraiky ianao kristianina, ny vadika nandeha nanompo sampy ndraiky ianao, nandeha nierigny ny tromba, niova finoana anao zay satria lasa nino devoly ianao. Fa izy koa mbola olo mitory an Jesosy Kristy ihany no arahanao, naizanaiza misy anao tiako mba hazavaina kely eto tsy niova finoana ny agnaranao. Ka raha mitandregny anahy eto anao tsy miova finoana zany ianao fa vao maira amafisigny le fa fantanao hatram'izay. Ary eto moa zao dia miarahaba manokana antsika mpivavaka jiaby magnerigna Madagasikara, magnerigna ny Tamatavy. Ary ny tegnako manokana koa de mbo faly satria misy ray aman-dreny lehibe nandalo tamintsika teto vao fotoana folasa zay de tsy izy fa ny kardinaly malagasy. Io ry havana isany mbo reharehatsika malagasy io agnisan'ny tena hoe mba laza atsika voninahitra sy fahasoavagna maventy be tonga amity Madagasikara atsika ty. Ka tsy tokony agnavakavaka atsika fa tokony ho faly satria mba igny mba misy gasy raiky mba nasandatra Andriamanitra tonga am'zany toeragna maha kardinaly zany. Ary mba magnafatra atsika mpiara-miazakazaka rehetra amin'ny Kristy mba mila tonga saigna atsika satria be da be am'izao ry havana agnisan'ny mampalahelo lasa magnaratsy an'iregny fiangonana lehibe regny ndraiky ny ataony zay milaza fa zandriny aty aorina. Mila fantatsika fa tsisy fivavahana zany teto Madagasikara koa tsy nisy an'io fiangonana zay lazaintsika hoe zokin'ireo. Ireo no nafantarana ny vavaka. Ka tokony sotran'Andriamanitra atsika, tokony faly atsika fa nisy ny fiangonana lehibe zay nampiditra zany atao hoe filazantsara zany teto Madagasikara, fa tsy regny ndraiky ny ezahantsika ratsiratsiny na hoe anaovantsika resabe ao moa ny milaza fa tsy izy ndraiky ony regny sy ny sisa taizany nafantarantsika fivavahana koa tsisy ny fiangonana zokiny. Ka tokony hiaraka hifaly atsika kristianina, tokony ho ravoravo atsika malagasy fa misy fahasoavagna be karan'iregny tonga amitsika eto. Tsy raha hoe vazaha fogna ty atsika, tsy hoe mankala vazaha fa mba tokony ho faly ianao satria agnisan'ny reharehan'ny Madagasikara zany, agnisan'ny zavatra tsara. Io moa ka agnisan'ny toe-tsaigna mila ovana amitsika eto ndraikindraiky satria izy koa fa olo avy amitsika halatsika mitady americain ndraiky atsika, mitady anglisy, mitady chinois sy ny sisa zay tsisy maharatsy azy, fa raha mba misy le rahalahtsika, namatsika, zanakatsika indrindra fa avy amitsika ty antsinanana igny rangaha igny ka tokony ho faly atsika. Tsetratetra-tsiatra zay satria miresaka atsika teo mahakasika an'le hoe finoana. Dia magnome voninahitra ny kardinaly malagasy, faly tanteraka ny tegnako pasteur Davida miarahaba atsika kristianina tsy ankanavaka. Ao anatin'izay de mbola iverenako am'izay le tsika hoe mila mitandriny ny amin'ny namagna ratsy. Di tegna misy ry havana ny namana ratsy. Ary mila fantanao fa raha vao mandray an Jesosy ianao de olom-baovao anao zay. Nouvelle créature. Olom-baovao anao zay. Noho izany tsy tokony agnaraka ny fanaony zao tontolo zao ozy ny baiboly amin'ny Romana 2:20 aza magnaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miovao zay amin'ny fanavozana ny saina. Agnisan'ny fanaony zao tontolo zao te hitovy fitafy ohatra zao, te hampitovitovy. Anao zao raha mivoaka amin'ny ville agny misy karazana fitafigna zay faninanana karaha mitovitovy daholo, ohatra hoe te hamoaka foetry ny sasany de mbo te hamoaka koa hatram'le be foetry re te hamoaka foetry daholo. Anao mahita sasany ohatra hoe magnatao kavigna amin'ny lela de te hagnatao an'igny daholo. Zay zao agnisan'ny fanaony zao tontolo zao mila mba jerevantsika ry havana. Anka na de ratsy aza le izy de te hanao an'igny daholo atsika satria hitany hoe maro ny olona manao an'le izy zany. Be da be ny olona tadidiko tamin'ny andron'ny papanay zay misy an'izay fomba fitafy zay ny hoe patte d'éléphant. Io tonga de éléphant mihitsy mangebakebaka io ambany ery. Fa de nahagaga tamin'izany fa zany ndraiky hono ny lamody, zany ndraiky hono ny malaza. Ka ny zavatra rehetra azo atao ozy ny teny soratra masy fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso.
ka anao mitandregny anahy zany mba imagineo kely mba tongava saigny i zavatra ataonao io mahasoa anao ve sa tsy mahasoa, i zavatra ataonao io mampandroso ve sa tsy mampandroso. Zany aby tsy ilagna hoe olo mpivavaka be karakory na hoe olo magnano akory, olo masigny be, tsy de mbola agny amy resaka fivavahana na fahamasina fa resaka conscience professionnelle. Mba mahatsapa ve anao hatramin'ny hinananao toaka ohatra, hatramin'ny hinananao sigara, mahasoa anao ve le izy, mampandroso anao ve le izy. Miankina am'zay zavatra mahatonga sainanao zay no hitondra fiovana sy fandrosona amin'ny hoavinao. Antsika ihany zany mila mahatsapa satria anao moa koreavagna izy koa mbola ôla de magnasa anao hoe miova, magnanova raha manjary, tsisy raha miova amin'ny fiainanao fa mila tonga sainanao mba tadito teny soratra masina ty hoe ny zavatra rehetra ozy azo atao fa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso, ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Mipetraka aminao zany zay question zay, ny amin'ny programme anao io mba fantanao ve fa ampandroso anao io, ny amin'ny zavatra kasainao andeha atao io ahasoa anao ve io. Raha voavalinao zay fanontaniana zay tsy agnanognano foagna anao ary tsy agnometsigny izany izy. Aleo zany ry havana irery ho any an-danitra toy izay maro namagna nefa ho any amin'ny elo. Tsy moramora ry havana ny zavatra miandry atsika ambadiky zao fiainana atsika zao. Misy ny fitsaran'Andriamanitra, misy ny andro farany. Mampalahelo ane ry havana fa misy olo hitanao matanjaka be antoandro, hariva maty. Misy olo hitanao managna ny maizy azy nefa pondra fahafatesagny, entin'Andriamanitra magnamarika zany fa fandalovagna eto ambony tany. Ka zao karazana fitoriagna filazantsara atao aminao zao de mba indesigna hatonga saigny anao hoe mila mivavaka anao mila miala amin'ny namagna ratsy anao. Ro ry havagna agnisan'ny zavatra anankiray mila tonga saigna any am'zany anao. Mba manaova bilan kely amin'ny namanao io, tsy haiko zovy namanao, mba manaova karazana bilan kely mihitsy hoe hatram'izay nampinamagna anareo, nagnanakory ny fiainanao, hatram'izay nampikamarady anao n'igny viavy igny na igny lehilahy igny rambose igny na igny madama igny, ino raha mbo hitanao tsara de mba dinio. Raha sagnatria nivavaka nedy nitondranao nidigny izy, nitondranao andeha agnaty lavaka izy, mandraisa décision, mandraisa karazana fanapahan-kevitra, mety ampitombo ny ara-panahinao be le nama, mety hitondra fandrosogna amin'ny fiainanao ve le nama, mety hitondranao amin'ny zavatra tsara ve izy. Aza varigna amina vola sy ny fafinaretagna fotsiny, fandana dinio kely ny ara-panahinao. Hoaizanao raha miala eto ambony tany, hoaizanao raha sendraka maty antson'Andriamanitra. Tsaroa fa misy ny atao hoe agent satanique amin'ny fiaina, agent satanique zay miseho amin'ny endrika nama. Tampotampoka anao karaha mahita olo namagna be nefa tsisy raha koragny ny olo io rehefa mamaragna koragna ko tsy ndeha hinan-toaka. Ohatra, anao nefa manambady aman-janaka, anao nefa managna managna andraikitry ngeza be ary sy aty, anao nefa mba managna préparation mba te hagnamboatra tragno, mety ahoany sasany mba te hagnano mariage, asaky fo atonga andro aligny an-tragno mamo, namagna karan'jany de fa mila dininao ary ny tegna mampalahelo ane ry havagna ny olona tegna tia plaisir nge de ny olo tsy de misy atao ndana anao mba mitodika kely tongava saigna atsika fa ny agnisan'olo tegna mameno bara de ny olo tsisy vola, reraka avy niasa, kotragna gauche à droite, avy nagnano karazana asa zay nampiboaka dignitry be karan'ity, tsy mody andragno aby vola igny tonga de agnaty bara izy mamata. Ary ndana nge mba tongava saina fa vitsy kely ny olo mafoy vola zany am'iregny olo mpinan-toka regny. Vitan'ny olona mividy whisky-na 3 millions iarahany misotro aminao fa tsy mafoy 25 000 indesinao mody. Eo fogna anao zany de fa dinidinio hoe karakarakory mo atmosfera agnatin'le izy. Mitandrema ny amin'ny namagna ratsy. Raha vao zavatra tsy hitondra fandrosona, raha vao zavatra tsy mahasoa, mila mandray fepetrana. Mba manaova bilan kely zao amin'ny nama. Dinio ty fahamarinana ty. Raha misy olona mpanota lasa namanao, ohatrany hoe olo tegna mpagnano raha tsy manjary zany, mety mpangalatra, mety mpijangajangy, mety mpagnano raha tsy manjary, lasa namanao nefa izy tsy mety miova. Ohatra, izy zany tsy mety miova, anao mba miteny mba doko le sigara, mba doko le rongony io, mba doko le fanjingegna vadin'olo io, ozy raiky. Izy nefa namanao, asainao izy tsy mety miova. De tsaroa fa iraky satana zany olona zany andeha animbanao. Iraky satana zany andeha animbanao.
anao zay olo-pody bonheur an-tragno mbo mitondra yaourt miara-mifaly mivady aman-janaka hatramin'ny namananao amin'ny olo io sasakaligny anao vao mody madama anao mba mandigny anao isakafo izy efa mandry anao vao tonga an-tragno za madiniky mba te hikalay aminao anao fa mamy vao hitanjare nazare ry matahotro de dinio fa zay karazana fiainagna zay riavana hitondra antsika andeha hitsotsoroky ambany hitsotsoroky ambany hitsotsoroky ambany ka nasaigna aketo za ty mba atonga saigna anao aza vignitry zalahy so de misy vignitry ndraiky maregny zegny ary pasteur David boka tsy homagna hely niany de mahay mikoragna amin'ny télé tsy hoe tsy homagna hely niany koa tsisy riavagna ny ampananatra izy oviny andeha hivolagna anao ary tsika sendrasendra nambano mitandregny télé ty niany ty Andriamanitra tianao zany riava Andriamanitra tiagnova fiainanao zany ary raha tsy mety hisaraka am'izay karazan'olo zay anao de ho lasa karahanazy anao farany jerevantsika tsara fa i Solomona raha mamaky anao bokin'ny mpanjaka voalohany toko 1:10 ny andininy 7 ka hatramin'ny 4:10 ao i Solomona dia agnisan'ny mpanjaka ngeza sady malaza indrindra nefa nivadika olon-kafa satria nanagna namagna ratsy Solomona neriavagna lasa nanompo sampiny afarany ty nanagna namagna ratsy anao zany na de tsara karakory na de managna talenta tsara na de managna toetra tsara raha vao ratsy namanao mivadika olon-kafa anao tegna ratsy be ny fiafarany fiainany niankigna tamin'olo lefa maty no tsy mba nagnano zavatra ny fagnaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sisa ka eto zany de tena tia hampatsiahatsika za ho anao zay tia handeha lavitra io ny olo tia handeha lavitra rehetra riavagna tsy maintsy misy zavatra lefery tadidy koa nisy rangahy anankiray champion du monde efa imbalo izy tamina resaka fitendregna violon fa imagine hoe tsy mba champion du monde indray mandeha tsy mba champion du monde indroa fa imbalo de fa rano mba nagnatogna anazy ny mpanao gazety nagnotany nanao karazana interview hoe ora mse inona marigna ny tegna secretnao mahatonga anao fogna mahazo champion du monde fa tsy mba olo-kafa de fa rano tsotra be ny navalina zao ozy izy zaho izy de nisy karazana fanapahan-kevitra ny raisiko tamin'ny fiaina misy zavatra be da be ozy izy no diko faniny ary tena hoe nisarahako tanteraka de nagnotany ihany mpanao gazety inona daholo le izy zaho ozy izy taloha de nanagna fahazarana izy zany nanagna karazana comportement fitondrantegna nanjy manokana en tant que musicien anazy nanagna fahazarana zaho ozy taloha zatra izy kofa mifoha mandraigny magnano dosy malo zavy magnano dosy igny ozy mamagnadio tokotany ozy zavy magnadio tokotany igny ozy zay vao mahandro zavy mahandro ozy mampiry tragno zay vao mandramby violon zay refa zany misy zavatra anakefatra dosy fampirimagna tragno fagnadiovagna tokotany mahandro reo zany zavatra nataony tsy ratsy reo so de anao maregny zay ndraiky ratsy zany magnadio tokotany ratsy zany mahandro tsy ratsy reo fa nezahany mba ny lefery taty afara zany izy tsy reo zany nataony priorité fa nanomboka nijery zavatra hafa izy zay important tamin'ny fiainany satria teo champion du monde izy vao mifo maraigna zaho tsy raha raiko na misy kotomaso na misy ino tonga de violon ozy no niraisiko c'est pourquoi ozy za zao lasa champion du monde efa imbalo ary tsy mety resy io rangaha io jusque atsika miteny satria ny performance miakatra satria nanomboka nisy zavatra ny leferiny ka atsika tia andeha lavitra nefa ny namatsika misintogna atsika idiny atsika tia hanagna fomba fijery ambony nefa ny kamarady ikoragnanao isan'andro raha agnasaha fô raha agnaty lohany anao mba te olo matotra nefa olo tsy magnaja tegna ary tsy magnaja olo no ifaneraserahanao eo zany de fa tavela atsika manomboky niany anao te andeha lavitra io mba andany eto mba jere voelo olo magnodidigna anao izovy mariny tegna kamaradinao izy regny riavana de mamorogna karazana karaktera amitsika na tiatsika na tsy tiatsika anao ke zao kofa ny kamarady mpangala badin'olo za milaza aminao fa hoisy an'olo angalarinao tsy hoela manomboka mitsiry tsikelikely agnaty saigninao koa hoe tegna mety zany le miaraka amin'ny vadin'olo nefa maroany le tsy manambady reo tsy asany lohanao satria kamarady mpagnano raha zany ao koa zany mety ade toka hoe
tsy mpifoka sigara anao ndana mba agnontany mpihinan-tsigara zay zao taloha mbô nina mahatonga olo tafihinan-tsigara zany tsy raha hoe nisy hangadrana nde nivoaka tamin'andro andro aliny ke maregny izy nisesitry fa ny mahatonga ny olo misesitry sigara de mahita mpifoka izy isan'andro mifanerasera aminanjy namany mihitsy mpisesitry raha io zay mampagniry ananjy isan'andro ro karakory moa rô finanana izy farany atoro izy tsy avoara fô ately farany kofogna hely de farany zatra de tsy afaka namana ratsy ireo daholo agnisan'ny zavatra raha ka ndana zany manomboka zao mba mangalanao karazana cahier kely araiky mangala cahier kely raiky de sorato daholo ino daholo ny faiblessenao atsika reo zany samy managna ny faiblesseny ohatra zany ianao mety hoe karazan'olo tia viavy sorato ako zaho de tia viavy azo atao misy mahita fa ataovy mba secret professionnel anao manokana dia soratanao igny zah tia viavy zah tia toaka zah tia sigara zah tia magnasaha zah tia zegny hony sorato akao igny de ndana amizay satria iregny fahazaran-dratsy na lazaintsika hoe faiblesse regny izy regny riavana no misintogna atsika mihidigna lava regny no misintogna atsika tsy mandroso amin'ny fiainana de ndana défi eo tsiraikiraiky fitiavam-biavy zany défienao anao ihany nge de fa afaka magnano effort personnel fa anao tsy tia gnano ary izy koa moa zany isoragna n'Andriamanitra fa fotoagna zao matoa za irano mikoragna aminao eto isaka sabotsy fotoagna zao mba iovanao de ndana défi eo tsiraikiraiky regny fa ho hitanao fa ho lasa lavitra anao ka eto zany riavana de tegna titeny anao zao fa ny fanagnanao namagna ratsy de miantso fahotana miantso fampotehagna amin'ny fiainanao mbadin'io nge fa ianao io zao mbola misy karazana ota zay iadivanao isan'andro mety hoe anao zany ohatran'ny hoe zaragna mba hagnajavady ohatra io zany anao zany tegna mba miady amizio mety misy mitangatangatrika aminao mety misy manjengy anao fa anao tsy tetry zaho zanao mba hagnajavady ireo karazana fahotana iadivanao isan'andro mainka fa managna namagna mpanota ndraiky koa anao igny raiky igny zany iadivanao iry ndraiky misy namagna raiky tonga avy takany vao mety pure ny zavatra hitranga satria mety tsy double ntsony fa triplé anao ohatra miady am'le hoe mba hagnajavady be da be ny mademoiselle sy ny tovolahy mandalo ozinao za tsy raha igny nefa combat-nao igny satria anao nambanao milaza fa tsy hagnano io misy raha midoroko migny agnaty tarifonao ko fa le izy iadiva de vao may ndraiky koa nefa anao misy namagna raiky ndraiky avy tato nandeha nagnampitrotraka nagnampy anao ndraiky hoe ndao rangatsika hiaraka ndao tsika karan'izao vao mety tsy doublé ola izy fa triplé mety tsy tianao ratsy akory anao fa noho ny fisin'le namagna de lasa sasahy anao hagnano raha tsy manjary noho le fisin'le namagna lasa sasahy anao hagnano raha tsy manjary mety manota anao fa tsy ny zavatra rehetra no mampanota anao fa ny minitra misy namagna ratsy amin'ny fiainanao de sahy manao ny tsy fanao ianao satria misy force hafa tonga mi-influencer anao iregny olona regny de mi-accélérer fahotana mi-accélérer fampotehana amin'ny fiainatsika ny olona manimba anao tsy lavitra fa mety io havanao mihitsy mila mitandrigny anao raha tia andeha lavitra raha hitady namagna ihany de sahy mba mifidy hoe manapa-kevitra aloha mba olo important mba olo afaka mba magnitsy anao manoro hevitra anao raha manjary ka za tonga eto riavagna tsy andeha hitogna anao andeha sikidy tsy andeha hitogna anao hagnanahody ratsy fa andeha hitogna anao mba andeha hivavaka ka mba andaotsika mba hiaraka hanompo an'Andriamanitra izy io moko riavana anisany sakagna zao ohatra hoe maheno fampianaragna amin'ny télé eto atsika regnitsika ka raha maharisy lahatra ka raha tia hagnano atsika aminazy fa misy raha manakana atsika misy raha manakana ndrendray zao raha dininao agnaty baiboly koa misy tantarany Lazarus sy Jesosy Kristy Lazarus io le anadahany Marie sy Marta le nagnosotro menaka magnitry tongotro Jesosy zany hoe zavatra valeur zay nampialogna ny Jodasy tamin'ny fotoanandraro magnino raha lafo be magnane osotro viavy amin'ny tongotry Jésus Kristy io izy de ino zay anao ny zavanisy narary Lazarus io rehefa narary izy tsy nindesinjare nandeha nagnatony Jesosy nefa fantanjare fa Jesosy Kristy io nisy olo jamba fa nahiratra nisy olo naregny lasa maregny raha misy olo moa nasen'ny vola hatramin'olo maty efa natsangany fa fantanjare tsara zany nefa zare mpinamagna be mifankafantatra fa tsy mba nandesinjare tagny mararinjareo
fanasaigny olo ndraiky tonga tamin'ny pasteur Jesosy tagny ary marary kamaradinao igny izôvo Jesosy izalahy le zare le manambola be le avy nagnosotro menaka magnitry tongotra anahy Jesosy ano maiva zanao fa tsy nihetsiky tamin'ny place nisy ananjy tagny Jesosy efa maty 4 jours io Lazarosy io vao nidéplacé Jesosy tonga tagny olo jiaby fa mitomagny ro Lazarosy tomagny zany ranomaso sy karazany de o Jesosy eo izy tsy maty zany izy fa matory eo zany zao defa misy leçon raiky io situation anao io mahatonga an'izy grave be anao ihany magnome agnarana anio ka manomboky niany ninino problème nao mba mevo agnarana manjarinjary fa tsy zala hariti-potry sahiragny mijaly sasany zany agnotanenao vaovao ino zala vaovao tsaratsara nytoa masigny eo izy efa magnino tsy ala miparasiankana verinao mora miparasiankana zay misy antsany zay ny dikany ka tsy magnano raha magnanjay de rehefa tonga teo ny olo nilaza fa maty Jesosy nilaza fa matory fa tonga tagnaty fasagna te Jesosy ozy Jesosy alakeo izy vato io misy révélation maventy be agnatin'izay raha malagasy anao mitandregny zah vato zany misy litera 4 VATO le V voalohany igny tsy inona igny riavagna fa igny le voninahitry betsaka amitsika mahatonga atsika tsy mandeha am-piangonagna matahotro sabeky adalain'olo megnamegna satria mpanambola megnamegna satria olo nianatra be megnamegna satria tsy fantako hoe ex ministre ex zegny hony sy ny sisa de megnamegna atsika no le voninahitry io anefa riavagna vato maventy be mila halagna raha tianao hitsangana ny fiainanao le faharoa avognavo tsy vitsy amitsika miavognavo ny avognavo misy ny avognavo-mpagnahy ohatra zao hoe izôvy marô mitory amy télé ko pasteur David marô ty secte avognavo zao zany de nefa koraniky jiaby teto zay mbona rahanao nisy raha niova tamin'ny fiainanao fa le avognavo zany vato araiky mila halagna misy ndraiky tegna hoe avognavogna ranofo mihitsy tsy mba te hitandregny olo tsy mba te hifandrera sery amin'olo tsy mba te anovo fahalalagna amin'ny alalan'olo le te magnaraka tahotra V take averiko voninahitra avognavogno te tahotra betsaka amitsika rehefa matahotra atsika matahotra sao de vigniran'ny papa matahotra sao de vigniran'ny rakoto vigniran'ny rabe fiainagnanao riavagna anao no tokony mandray fanapahan-kevitra aminazy fa tsy olo satria anao ko marary anao foagna mitandregny tehoko izy ny ataon'olo de mahireza vidiana ody eo zare fa anao foagna mitandregny izy ko ka aza matahotra atsika fa ny tahotra de agnisan'ny manakana ny herin'Andriamanitra tsy asa ny ô farany osa faosa ny olo be da be ne rehefa agnotaninao agnarabe de zaho izy mpivavaka ozy fa izy mpivavaka io mihinan-kanina izy vao mivavaka tsara mandeha l'eglizy tsy managna hery anoherignany devoly isak'andro aligny izy magnonofo ratsy nefa izy fa vita raha jiaby afatrafatra mba meko anao milalagna ny vato aza voagejany voninahitra sy avognavogna ary ny tahotra sy fahosana fa ndô mba hiaraky vavaka atoziona-tsika rapitso alahady manomboka amy 7 ora maraina misokatra anao mivaravarana ny ariva mirora sasany ny andavanandro izy efa nazavaiko teo latsinainy maraina manomboka amy 5 ora sasany talata sy lakamisy maraina amy 7 ora vavaka sy délivrance talata sy lakamisy ariva amy 5 ora sasany fivorimbavaka zay agnaranao fampianarana zoma fifadikaniny ary ny tegnako pasteur David Rakotonandrasiny de mandray olo isaky ny talata sy lakamisy raha mila numéro téléphone izy hitanao amin'ny écran io tsy mialonjafa atsika ary mirary de mirary mba ho mpandresy anao mijery anahy mba ho isy fiantraikany amin'ny fiainanao ny fagnaranao ny télé ty vavaka ho atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny agnaran'i Jesosy Kristy ny fitahin'Andriamanitra sy ny herin'ny fanamasina ny agnampy anao hitahiry anao amin'ny fiainam-baovao ny Jehovahandriamanitra sady agnomenao fahasoava ka ninina endrika fisalasalana endrika fitiavam-boninahitra avognavogny tahotra sy fahosana mamatotra anao ongotatsika amin'ny anaran'i Jesosy zany androany ary mivavaka mba ho mpandresy anao ahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen zay riavagna ny fotoanatsika mba magniry ro zany mba te hitanao anao mpagnaraka tele mba tongava mivavaka am'ria mbolo madinika ry fiangonatsika anao zay matahotro moa zany efa misy sécurité ao misy sécurité nalaigna manokana ary misy gendarme miambigny isaky fivorimbavaka manomboka agnarabe ry fa misy gendarme amy devant ny fiangonana agnatin'ny fiangonana misy gendarme aza matahotra mihitsy anao hoe hoisy karazana insécurité fa tegna enjagna sady matotra tsara ny fitondrognany filaminagna ato amitsika mbolo madinika jeune fraisany tegna ko pasteur David Rakotonandrasana niaraka taminao teto androany
manaraka atsika ny fahasoavana biblesy sora tompo TV+ Madagascar, toujours vouloir plus.